olatra ny arahabatoboko raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia andrasana ny ivadian'ilay tangoron-drahona ao amin'ny ranomasimbe-indianina ho rivo-doza tanatin'ny 12 raha manaraka. Isalotra ny anarana Candice izy rehefa mivorona eo. Amafisina foana fa tsy akaty Madagasikara io rivo-doza io fa izotra miandalana any atsinanan'ny Maurice any. Andeha iverenantsika ny toetry ny andro akapobeany eto Madagasikara. Tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao fa mirafitra tsara ny ZCIT na zone de convergence intertropicale ao amin'ny fatra avaratra andrefana sy avaratry Madagasikara ao, izay tombanana amin'ny rotsakorana betsaka eto amintsika. Misy ny fampitandremana ary amafisina foana izay fampitandremana izay ny amin'ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana satria mety ananika 70 hatramin'ny 20 milimetatra ao anatin'ny 420 ora ny rotsakorana amin'ireto fatra ireto. Fampitandremana miloko mena ny amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay ho an'ny fatry Diana sy Sofia. Ho an'ny anio sy ny rampitso moa no mety hitranga izay rotsakorana izay amin'ny fatra iny. Anio kosa no antenaina hitondra rotsakorana betsaka any amin'ny fatry Boeny io raha anio ka noho izany dia mahazo fampitandremana miloko mavo ny any amin'ny fatry Boeny. Ho amin'ny anio sy ny rampitso ihany koa dia tombanana betsaka ny rotsakorana any amin'ny fatry Sava Maroantsehatra ary amin'ny fatry Betsiboka ka mahazo fampitandremana miloko mavo ny amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay ireo fatra ireo. Mifarany dia tombanana betsaka ihany koa ny rotsakorana ho an'ny afoatany sy morontsiraka afovoany atsinanana ho amin'ny rampitso sy ny alaka misy ho avy izao. Vokatra izay indrindra dia mahazo fampitandremana miloko maitso ny amin'ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana ny any amin'ny fatry Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Analamanga, mihitatra hatrany amin'ny fatra Analanjorofo ary ny distrikana Andilamena, Parafaravolo ary Ambatondrazaka. Entanina mponina amin'ireo toerana nahazo fampitandremana ireo mba ho mailo fatratra amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay ary entanina foana ihany koa mba hanaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety isy eo. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny Antsipriany dia azo oram-baratra ny any amin'ny fatry Diana sy Sofia, andrahona na anjombona mety isy ihany ny orana tandrifin-drahona mahalana any amin'ny fatry Boeny, Betsiboka, Melaky, Bongolava ary ny tapany avaratra ny fatry Menabe. Ny fatra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeany na andrahona mitsitokotoko na dia hosambana andrahona ihany aza ny voamaraina ny any amin'ny morontsiraka ny fatra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimatsinanana. Raha ny tolakandro kosa indray dia tombanana betsaka hatrany ny rotsakorana amin'ny tapany avaratry Madagasikara iray manontolo azo oram-baratra arak'izany ny any amin'ny fatry Diana, Sofia, Sava, Analanjorofo, Alaotra Mangoro, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Bongolava, Betsiboka, Boeny, Melaky ary ny tapany avaratra ny fatry Menabe. Ny fatra hafa indrindra ho an'ny tapany atsimo nosy kosa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny. Vinany maripana indray dia manodidina eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 30 hatramin'ny 430 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Tafakatra 530 degré maripana ambony indrindra any Mampikony sy Mahevatanana. Vinany toetry ny andro ny alaka misy indray ary dia hitoetra hatrany aloha ny orana ny tapany avaratry Madagasikara iray manontolo. Ny voamaraina aza dia mety ahitana orana tandrifin-drahona amin'ny fatra sasany eto amin'ny afovoantany. Ny fatra atsimo nosy kosa dia mbola mijanona omaina hatrany na andrahona mitsitokotoko amin'ny akapobeny. Vinany maripana indray dia eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 430 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Mananky eo amin'ny 30 degré eo foana maripana ambony indrindra any Mahevatanana. Vinany toetry ny andro ny zoma no amaranantsika sahady dia saika mihamaina aloha ny akamaroany ny fatra maro eto Madagasikara. Na izany na tsy izany aza dia andrahona mety isy ihany ny herijika isina orana tandrifin-drahona indraindray ho an'ny afovoantany sy any amin'ny morontsiraka atsinanana. Morontsiraka andrefana sy ny tapany atsimo kosa dia saika ho maina aloha ny andro amin'ny akapobeny. Vinany maripana indray tsy misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 15 hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 430 degré kosa
kosa ho an'ny motsiraka andrefana. Eo amin'ny 5 degré eo foana mari-panambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka, torak'izay ihany koa moa ny any amin'ny faritry Menabe. Dia izay ny vinan'ny toetry ny andro fa hidirantsika indray ny tamin'ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Ambany amin'ny ankapobeny tamin'ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo, ambany na manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina hijanona ho ambany hatrany ny tamin'ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Raha fehezina dia ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratry Madagasikara iray manontolo sy ho an'ny afovoantany, mety hananky eo amin'ny 70 hatramin'ny 20 milimetatra ao anatin'ny 420 ora izay rotsakorana izay. Mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray ary.